Galatiana toko fahaenina. Ny fiainam-baovao firahalahiana. Galatiana toko fahaenina ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Ry rahalahy, raha misy olona azo ny otatsinahy aza, dia atsanganinareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy, ka mievera ny tenanao, fandrao ianao koa mba halai-panahy ihany. Mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan'i Kristy. Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra, kanjo tsinitsinina, dia mamitaka ny tenany izy. Fa aoka ny olona rehetra samy hizaha-toetra ny asany avy, dia samy hanana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy, fa tsy ny amin'ny olo-kafa. Fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zavatsoa ho an'izay mampianatra. Aza mety ho fitahina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona no hodinjainy. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovantsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Ny fiainam-baovao fanaovantsoa amin'ny fitiavana. Galatiana toko fahaenina ny andininy 10 hatramin'ny 17. Koa araka ny ananantsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Indro ny havaventin'ny soratra izay soratany tanako aminareo. Na iza te hiseho tsara amin'ny nofo, dia ireo no manery anareo ho forana, nefa noho izao ihany, fandrao henjehina noho ny azo fijalian'i Kristy izy. Fa na dia ny tenan'izy voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna, kanefa tiany ho forana koa ianareo mba hireharehany amin'ny nofinareo. Ny fiainam-baovao fiainana be voninahitra. Galatiana toko fahaenina ny andininy 14 sy 15. Fa sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nahavoaombo izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko, ary zaho kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny ho olom-baovao. Ny fiainam-baovao fiainana feno fiadanana maharitra. Galatiana toko fahaenina ny andininy 19. Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity, dia ho aminy anie ny fiadanana sy ny famindram-po, ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Famaranana. Galatiana toko fahaenina ny andininy 17 sy 18. Amin'izao sisy izao, aoka tsy hisy anahirana intsony, fa izaho mitondra ny mariky Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. Ho amin'ny fanahinareo anie, rahalahy, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen.